Afafy FET dia ankafaliana indray ary no entina miarahaba antsika rehetra izay mpanaraka tsy tapaka ity pejy Facebook-ny Afafy FET Foibe Nasionaly ity. Miarahaba antsika rehetra ary faly manolotra amintsika ny ity fandarana ity miaraka amin'zareo Afafy FET avy any amin'ny diocèse-ny Iosy izay fampizara amintsika eto indray ny fampianan'izy ireo any amin'ny diocèse-ny Iosy any, indrindra miaraka amin'ireo ekipan'ny diocèse sy ny aumônian'ny diocèse isika no mifampizara eto amin'izao fotoana izao. Koa dia faly ary isika mandray an'zareo Afafy FET avy any amin'ny diocèse-ny Iosy ary dia manasa antsika rehetra hanaraka izany hatramin'ny farany. Mazotoa daholo ary isika rehetra. Izahay Braony Afafy FET eto amin'ny diocèse-ny Iosy dia faly mahahaba antsika Afafy FET namana rehetra manerana ny Iosy. Araka ny fandrindrana voaray dia anjaran'ny diocèse-nay, diocèse-ny Iosy no anao ity fifampizarana ity eo anivon'ny tambazotra. Araka izany dia ndeha haroso amintsika ireo ekipa mandrafitra ny birao izay misy eto amin'ny diocèse. Ireto izahay ekipa mandrafitra ny birao ny diocèse-ny Iosy. Nanomboka tamin'ny volana Aogositra 2024 ny aumôniany andraikitra anay moa dia efa teo aloha ihany Mopera Marcel Arrivé sy Mopera Rakoto Martial. Mpandrindra voalohany Slavna tenako, mpandrindra faharoa Madame Clarisse, tantsoratra voalohany Madame Hage, tantsoratra faharoa Monsieur Innocent ary mitambolan'ny diocèse Madame Lalao. Hitantsika teo ary ireo ekipa izay mandrafitra ny birao misy eto amin'ny diocèse. Dia izao indray isika andeha hanaraka fohifohy ny tantara izay nidiran'ny FET eto amin'ny diocèse. Araka ny tantara dia tamin'ny taona 1790 no niorenan'ny FET teto amin'ny diocèse-ny Iosy. Ny sampana lehibe indrindra ao amin'ny FET no niorina teto dia ny ECA izay miisa 20 izy ireo tamin'izany. Ny Monseigneur Jean-Pierre Rakotondravaritra, missionnaire de la Salette no evêque tantana teto amin'ny diocèse tamin'izay fotoana izay. Fa ny taona 1790 kosa vao nanomboka ny sampana ICA sy ny sampana VK. Ny taona 1790 sy ny taona 1790 dia nisy ny fananganana an'ireo FET ny Lacroix amin'ny tendrombohitra teny amin'ny district'ny Akily nampitondrainy ny anarana hoe Lacroix ny fandriam-pahalemana satria io taona io no natokany Paparay Masina ho taonan'ny congrès eucharistique ny fandriam-pahalemana era-tany. Ka nanamarika izany ny teto anivon'ny diocèse-ny Iosy. Sampana Afafy indray dia tamin'ny taona 7 no nanomboka niorina teto amin'ny diocèse. 5 ireo pretra aumônier nifandimby tamin'izay dia Mopera Revilio izay tao anatin'ny fikambanana lazarista no aumônier teto amin'ny diocèse.
narahantsika teo ary ny tantara izay nidirany FET teto amin'ny diocèse. Izao indray tsika hanaraka ny fitsinjaran'ny faritra izay misy eto afovoan'ny diocèse. Marina fa raha ny eto anivon'ny diocèse dia mizara faritra efatra. Toy ery afovoany, paroasy Masina Maria Renin'Andriamanitra, paroasy Saint-Vincent de Paul, district Akily, Ambia, Fandana, Mahasoa. Toy any Atsinanana, district Iakora, Vohibe, Sakalaly, Rantsara, Analavoka. Toy any Andrefana, district any Ranohira, Ilakaka, Menamaty Loto, Ambatolahy, Jangana. Toy any Atsimo, paroasy Meday Magaga, Betroka, Olo-sambatra, Victoire Soamanarivo, Isoanala. Fa kosa raha ny FET manokana no resahana dia mizara faritra roa, dia ny Atsimo izay andreketany Mopera, Arrivé, Marcel, ary ny faritra avaratra izay andreketany Mopera, Rakoto, Martial. Izay no mahatonga ny homone roa eto amin'ny diocèse. Hita taratra hatramin'izay ka hatramin'izao ny firoboroboan'ny fikambanana afafy FET ka samy ahitana anazy avokoa ny faritra eto anivon'ny diocèse. Raha avy nanaraka ny fitsinjarana izay misy eto anivon'ny diocèse ary tsika andao indray andeha hanaraka ny zavatra nisy mampiavaka ity faritra ity. Manana anay voalohany indrindra ny kolontsaina manokana dia ny kolontsaina bara izay ahitana ny karitaka ka izay ho jerevantsika ny horonantsary kely mba hanimba izay. Faharoa dia ny fanananay ny parc national ao Isaly izay eo amin'ny commune ny Ranohira, ahitana ny la fenêtre, ny cascade, ny piscine noire, piscine bleue, dia mbola misy koa ny piscine naturelle ny tokana kely fa tsy dia lavitra kely ny RN7. Dia mbola be dia be nefany mbola azo jerena ao, misy ny zavaboary maki amin'ny Isaly. Dia noho izany dia mahirana antsika mba ho tonga aty amin'ny faritra misy anay ity diocèse Rihosy fa mahafinaritra dia mahafinaritra ny aty aminay. Ho an'izao fanokafana tao-pikatroana vaovao izao dia mirary soa ho antsika rehetra izahay avy aty amin'ny diocèse Rihosy hanatanteraka ny adidy amin'ny fanabeazana iandreketantsika. Afema! Be fisaorana sy fankatelemana ary no atolotra antsika
Any zareo avy any Iosy tamin'izay fifampizarana nataony teto izay. Antenaina fa samy afaka nandray anjara ny zava-mahasoa nozarain zareo avy any Iosy isika tsirairay avy. Izany moa dia ho fampiroboroboana ny fikambanantsika manerana ny nosy. Ary ihany koa izay fandraisana anjara izay dia midika fa velona tanteraka ny afafy FET eto amin'ny nositsika, indrindra koa ry zareo avy any amin'ny diôsezy Niosy any. Ifandimby mandalo eto moa ny isaky isan-diôsezy araka ny efa niarahantsika nanaraka teto hatramin'ny fiandohany ity fandaharana ity. Koa dia manentana antsika hatrany isaky ny tapa-bolana sahala amin'izao. Amin'ny tapa-bolana manaraka moa dia ny avy ato amin'ny foibe nasionaly indray no hanolotra amintsika eto ny zavatra tsara ho fantatsika amin'ny fiainantsika eto amin'ny tanindrazantsika, avy amin'ny tambazotram-pivavahan'ny Papa maneran-tany sy ny afafy FET izay miankina amin'ny foibe nasionaly. Koa samia ary mahery izy daholo isika, ho ela velona ho pontsika anie Jesoa mandrakizay. Afitema.